Politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Niroso tamin'ny fifidianana solombavambahoaka fihodinana voalohany mialohan'ny fotoana ny Frantsay omaly 30 Jona 2024 noho ny mahefa tsy maneho ny foronan'ny vahoaka intsony amin'ny anteny mera izay noravan'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron. Omaly ihany dia efa fantatra amin'ny ankapobeny ny vokatra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka mialohan'ny fotoana tany Frantsa ka ny RN na ny Rassemblement National no mitarika amin'ny isa 330 faingo ray isan-jato raha toa ka 420 faingo 3 isan-jato ho an'ny Nouveau Front Populaire ary 20 isan-jato kosa ho an'ny atokon'ny fitondrana ankehitriny tarihan'i Emmanuel Macron. Teboka maro no mahatonga ny Frantsay maro anisa tsy mahatoky firy intsony ny fanjakana Macron toy ny resaka fandriampahalemana izay ny 470 isan-jato tamin'ny Frantsay no efa tsy afa-po raha nivalan'ny fanadihadiana roa volana lasa teo. Tovariana tany amin'ny politika Europeanina, ady sy ny sisa. Ao anatiny anefa mihena ny fahefa-mividin'ny Frantsay ary betsaka ireo olana ara-tsosialy. Eo ihany koa ny lalàna momba ny fisotroan-dronono. Izay foana ny teneniko hoe io resaka centralisation ataon'ny fitondram-panjakana io tsy ahafahantsika mivoatra mihitsy io fa tokony hanova teknika sy hanova stratégie tsara ry zareo. Tsy vitan'ny fitondram-panjakana ny nametraka politika mazava mikasika ny fampananana asa. Hoy ny faneho-kevitry ny mpandraharaha ara-toe-karena sady mpandinika raharaham-pirenena Danira Koutson. Ka tsy mahagaga io tarehimarika momba ny tanora tsy hanasa amin'izao fotoana io. Ny fitondram-panjakana tsy nahavita mihitsy mametraka ny politika famoronana asa. Ireo tanora mivoaka eo amin'ny sehatry ny fianarana ka miditra amin'ny sehatry ny asa dia efa tokony hisy asa maro mihoatra lavitra ny isan'ny mivoaka ny tokony isan'ny vonona andray an'ireo tanora ireo. 70 isan-jato latsaka kely zany zao hoy izy no tanora malagasy latsaky ny 420 taona tsy hanasa eto Madagasikara. Raha lazaina amin'ny fomba mazava kokoa dia hoe raha misy olona miisa 10 anaty tokantrano iray dia ny 7 tsy hanasa daholy. Ireo 7 ireo anefa ao anatin'ny taonan'ilay tokony hamelona mihitsy ho hatrany ny tenany. Sisy mihitsy ny azo atao hoe mesure ahafahan'ny orinasa fornaingana na ny resaka zone fotsiny zany hoe tokony mba jeren'ny fitondram-panjakana hoe zone commerciale, zone industrielle, zany hoe tokony feno isaky ny district satria tsy hoe Tananarivo irery akory Madagasikara. Mahentsika hoe nitrosan'ny Madagasikara nefa mbola 8 milliards fotsiny. Zany hoe tsy manana fahafahana mihitsy zany tsika, tsy manana les capacités d'endettement zany tsika hoe mba ho betsaka. Dia izay zavatra izay no tokony ho ezahan'ny fitondram-panjakana satria afaka amintsika ny raha oharina amin'ny trosa ataon'ny firenena any ivelany ihany hoe maheno anao hoe 1500 milliards, 84 milliards, zany hoe mbola manana marge tsara zany tsika hitrosana mba ahafahana mampandroso an'ilay firenena fa tsy fananana an'izay tetika asa na plan Marshall mihitsy ahafahana mitondra amin'ny firenena ivoaka izay no anisan'ny mahatonga an'izao hoe firenena faran'izay mandry Madagasikara 70 isan-jato ny tanora latsaky ny 420 taona izay tokony hiasa no tsy hanasa. Malagasy tokony ahoana ny tokony hita rehefa afaka 3 taona, malagasy tokony ahoana ny tokony hita rehefa afaka 10 taona, malagasy tokony ahoana ny tokony hita rehefa afaka 30 taona. Ny tsy fananana ny fitondram-panjakana an'izay drafitra politika matotra izay fa lasa oeraoera fotsiny amin'ilay fananganana foto-drafitr'asa izay tsy misy fiatraikany amin'ilay vahoaka. Ny fiaraha-midiniky ny samy malagasy itiadavana vahaolana mifanandrify amin'izany moa no isan'ny tolo-kevitry tia mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany ity mba hijerena izay tokony atao hamahana izao zava-misy izao. Voalohany aloha mila fiaraha-midinika iarahana amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana, ireo antoko-mpanohatra satria Madagasikara iraisany ity. Tokony hiainana sy hampiharina tsara ny votoaty ny lalam-panorenana sy ny andinin-dalàna rehetra ao. Nanao veloma ireo solombavambahoaka izay tsy lany tamin'ny fividianana ny 20 Mey teo ny filoha-mpisolo-toerana Jean-Jacques Rapinirina. Raha nanao tombana ny asa vita nandritra ny 5 taona ny asan'ireo solombavambahoaka ny filoha-mpisolo-toerana dia nilaza fa vita tamin'ny ampaham-betsaka ny andraikitra izay nosahan'ny solombavambahoaka. Teo amin'ny fandaninan'ny lalàna dia nahatratra 5 ireo volavolan-dalàna no dinian'izy ireo ary 3 ny tolo-dalàna. Teo amin'ny fanaraha-mason'ny asan'ny mpanatanteraka dia nanangana komity mpanadiady 12 izy ireo. Natsangana nandritra io fotoam-piasana io ihany koa ny fanombanana ny politika mpanjakana.
Na dia teo aza nefa izany rehetra izany dia mbola maro ny olana sedrain'ny malagasy amin'izao fotoana izao ka angatahan'ny filompisolon-toerana fandraisana ndraiky ny mpanatanteraka. Mbola sahirana ny vahoaka eo amin'ny sehatry ny sosialy, tsy mandry fahalemana amin'ny malagasy ary mitotongana ny toe-karena. Nandritra ity fotoana namaranana ny fotoam-piasan'ny antenimieram-pirenena ity dia efa niaraba ireo solombavambahoaka vaovao ihany koa ny birao maharitra ary ny rary mba hahavitan'izy ireo bebe kokoa. Mba itoy ihany koa zao fitaizanareo ny tanora zao vao reren'ity firenentsika ity. Vaona eno an'ity hetsika ity ny mpandray anjara rehetrarehetra dia na tsy tima na fikambanana tsotra na fikambanana hafa dia narisy daholo nandray anjara isoratra anarana ao anatin'izao hetsika karakarain'tiako Madagasikara izao eto anivon'ny komina Lakamisy. Tafiditra ao anatin'ny sahanasa ifatohan'ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny komina Lakamisy feno arivo efa mambolana izao ny fanabeazana ny tanora. Maromaro zay nefa nataonay ary isan'izany ihany koa ity hetsika ataonay ho an'ny tanora ity ho fibeazana an'ireo tanora mba tsy hidonanam-poana sy rona any amin'ny zava-mahadomelona dia anisany ho ataonay matetitetika izay hetsika ho ataonay ho an'ny tanora izay. Mivelatra amin'ny sehatra samihafa zany hoy Andriamatoa Rasolonirina Mendrika ary samy mahazo ny anjarany na ny lahy na ny vavy na ny ankizy eny hatramin'ny olon-dehibe. Dia miezaka izahay ao amin'ireo sokajy rehetrarehetra izay misy eto an-toerana na vehivavy na ankizy na olon-dehibe raha azo atao ao amin'izay lafiny rehetrarehetra izay ho fampandrosoana indrindraindrindra an'izay faritra misy anay izay. Fokotany no mandray anjara eto misy olo tena daholo ny fokotany rehetra eto anivon'ny komina mandray anjara amin'izao hetsika atao izao. Dia any amin'ny kopy moa dia efa irahan'ny joueur mahafantatra ny ondry sy ny ireo kojakoja maro ilaina amin'ny fanatanjahantena dia izay ny fandaram-potoana ao anatin'izao fanomanana an'izao lalao eto amin'ity komina Lakamisy feno arivo ity izao. Isan'ny ambom-pionan'ireo mpitia sy mpanao fanatanjahantena ao anatin'ity komina ity ny farany herinandro teo ny tournoi Mendrika izay nahitana ny fandraisana anjaran'ireo tanora isam-pokotany ao amin'ny komina Lakamisy feno arivo ihany. Ekipa 40 zany no mandray anjara dia zana misy sokajy anaky 4 ao anatiny dia mandray anjara 3 match isaky ny poule izy ireo dia torak'izay ihany koa rehefa mandeha ny ampahavalindalana sy ny ampahivadalana dia tonga hatrany amin'ny final moa hita eo izay tonga amin'izay dingany famaranana izay.